Dia misaotra an'Andriamanitra indray tsika ry havana, mbola mpeon'ny tompo amin'ny alalan'izao fandarana mpitaindavitra izao ifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra, ifampiherezantsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay fiainana sy fiadanana ho antsika izany. Ka dia faly miaravatsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo manao trano fiadanana sy fahasoavany ho amintsika tsirairay avy. Vavaka isika. Midera sy nihaja voninahitra dia tolotra ianao Andriamanitra. Sotranao manome anay fotoana ahafahanay mifampizara ny sosony tsara avy amin'ny teninao. Ka dia mangataka izay mifanainao masiny rery ihany ny asa ao anatinay sy hitarika anay ary ampitoetra izany teninao ao am-ponay nanay fiadanana sy fifaliana. Ngatanay izany ray ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay tondratsika fampiherezana vatsy-panahy amin'izao fotoana fampizarantsika ny tenin'Andriamanitra ao dia araka ny voasoratra ao ny epistily soratan'i Saint Paoly ho an'ny Filipianina toko fahaefatra ny andininy fefatra. Teny izy efa haitsika kristianina maro izany teny izany. Filipianina 4:4 hoy nivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Ao amin'ny fivavahana kristianina ry havana no ahitana ny tena fifaliana miharihary raha mampitaha amin'ireo fivavahana hafa isika. Voalazan'ny psikologa anankiray fa ny fifaliana dia marika ny fahasalamana izay vokatry ny fitiavana sy ny fampiasana azy. Izany dia famantarana fa mahazo izay afa-po azy ny fanahintsika. Saint Paoly dia anisan'ireo nahazo fahafaham-po ara-panahy ka na mifaly mandrakariva ninona mitranga ninona manjoa teo amin'ny fiainany. Anisan'ny nahazo fahafaham-po ara-panahy izy ka na mifaly mandrakariva na dia teora ny toerana izay misy azy sy ny zavatra izay nanjoa azy. Satria any am-ponjy izy manoratsy ity epistily ity ho an'ireo kristianina tany Filipia ary ny taona kristianina tany Filipia izy ahifaly ao amin'ny tompo. Inona moa izany hoe olona ao amin'ny tompo izany dia tsara ihany mampita izany. Mbola tompo dia olona manana fitondran-tena mendrika filazantsara. Ny kristika nateraka indray izany hoe fahaterahana ara-panahy amin'ny Jesosy Kristy izany. Ny olona ao amin'ny tompo dia tonga zanak'Andriamanitra na ndray na nino an Jesosy Kristy ho tompo sy monjy ny fiainany araka ny filazantsara ny Jaona toko 1:12 fa izay rehetra ndray azy dia mihery tonga mihery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny fahatelo dia manana ny fanahy masina ka tarihan'ny fanan'Andriamanitra tonga zanak'Andriamanitra. Izany no ambaran'ny Saint Paoly hoe fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ny fahaefatra dia hoe olona nibebaka ka nanary izay faharatsiana rehetra namatotra azy. Izany aloha ka nitodika tanteraka amin'Andriamanitra ary ny fahadimy niaina tamin'ny taon'ny maizina tao amin'ny fanjakan'ny Satana ka tafafindra amin'ny fanjakan'ny mazava izay fanjakan'ny Kristy fa maizina ianareo fahiny fa mazava amin'ny Kristy kosa moa izy Saint Paoly ankehitriny. Saintsaina ange ny toerana misy ao anatin'izany fonjy izany sy ny zava-tsy ainana ao anatin'izany fa aizina ary fijaliana. Tena ao anatin'ny fahasalamana tanteraka nefa Saint Paoly ny fanahiny ary tsapany fa Jesosy Kristy no velona ao anatiny ary niainany tokoa izany fa veloman'i Kristy ao anatin'izany araka ny teny tsy izaho tsony no velona fa Kristy no velona atao anaty ka natao ao anatin'ny fotoan-tsarotra toerana sarotra raha ny fiainana dia ay iny mifaly mandrakariva. Ny olona iray mifaly eo amin'ny fotoan-tsarotra izay diaviny dia matoky ny fanatrian'Andriamanitra amin'ny toerana misy azy. Aiza izany toerana misy azy. Ny loharan'ny fifaliana dia avy ao am-po ka misy eo etia amin'ny velany amin'ny endrika miramirana. Obolana moa nanambaro amin'ny obolana toko 10:7 hoe ny foravoravo mamiramirana ny tareha ary tsy izany ihany fa mitondra fahasalamana. Dia mafisy ny obolana toko 7:12 moa izany hoe ny foravoravo mahasalama. Fa ny tena loharan'ny fifaliana dia avy amin'Andriamanitra irery ihany izany. Fahatsapana ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia miteraka fifaliana izany driavana. Tompo mihitsy nefa nanambara ny bokin'i Isaia hoe malala eo masika ianao, eny be voninahitra ianao sady tena tiako. Fifaliana maritra no fifaliana avy amin'Andriamanitra fa tsy fifaliana mielina na mandaly ihany izany fa fifaliana maharitra mandrakizay. Izany fifaliana avy amin'Andriamanitra izany. Nahoana no atao hoe zava-dehibe no mifaly? Ny voalohany ny fifaliana dia vokatra ny fanahy. Voalazan'i Saint Paoly moa izany amin'ny Galatiana toko 5:2 fa ny vokatra ny fanahy dia fitiavana, fifaliana izany ilay fitiavana izay
no amitsika ananatsika ny am' Jesosy Kristy dia miteraka fifaliana izany. Fifaliantsika dia mariky ny fitoerany fanahy masina ao anatitsika ao. Faharoa ny fifaliana dia manakana atsika tsy ho lavo amin'ny fahotana, tsy ho lavo amin'ny fahotana. Ohatra hoe misy mifakapanahy ny olona ndraindray hoe dia sarotra ny fiainana, dia misy manao kolikoly dia azo ola be. Fa ny olona manana zany fifaliana ao amin'ny tompo zany diavana dia tsy mba voasarika zany intsony ka ho lavo amin'ny fahotana. Tsy ho tsarona fimonomononana amin'Andriamanitra ndray mety hoe misy iraka mpanaovan'ny tompo amin'ny fitoriana volantsara, mety sarotra ny lalana ratsy na nitoerany lasiana koa tsy dia mahafapo loatra dia imonomonina. Fa ndraindray mety misy zavatra ratsy mitranga amin'ny fiainana tsy araka ny heverina azy, kanefa ny olona ao amin'ny tompo dia mahay mifaly mandrakariva amin'ny toerana ninona toerana misy azy. Ny fahatelo ny fifaliantsika kristianina dia mitarika ny hafa mba halala an' Jesosy Kristy. Raha toa ka endrika malahelo sy teritra foana no hitan'ny olona aminao amin'izay toerana raha ny tompo atsika, dia tsaro fa vato misakana izany tsy ambova olona ao amin'ny Kristy. Itsika moa raha olona ho tompo zany dia tsaro fa olona manana anjara toerana be amin'ny fanompona Kristy sy ny fitoriana volantsara, ka dia mila hita mandrakariva ny fiainantsika zany fifaliana zany maneho ny fahaveloman'ny Kristy ao anatsika. Na dia misy raha fanenjehan'ny kristiana na ary ny fanambaran'ny tompo zany, fa zay manenjika ao izy ny tompo dia anenjika anareo ihany koa. Dia misy fanenjehana zay mety mahazo ny kristiana fa zao hoe maiza mifaly mandrakariva ao anatin' zany. Fa amin'iza no ametrahantsika ny fifaliantsika dia tsaro fa ao amin'ny tompo irahery ihany. Ny fifaliantsika dia tsy miorina amin'izao tontolo izao fa ao amin'ny Jesosy Kristy ry ihany. Saint Paoly dia mibaiko ny kristiana tao Filipi hifaly mandrakariva ao amin'ny tompo, ary tsy kristiana tany Filipi ihany koa irery ihany fa itsika ihany koa dia baikony zany tenin'Andriamanitra zany hifaly mandrakariva ao amin'ny tompo, ary tsy ny Filipiana rery ihany fa nizaniza zay mbola mino zany filazantsara Kristy zany dia afaka mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo. Mifaly mandrakariva tsy safidy zany fa baiko ny fitoerana ao anatin'ny alahelo sy ny akivina lalandava dia midika ho tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Marina zany satria eo amin'ny fiainana dia misy ny fotoana izay tomanina noho ny fahoriana. Ny etseloka akory ny havana ny mitomany raha sanatria misy fahoriana mitona ao amin'ny fianakavianao, dia avela itomany mihitsy ara ny olona mba hanehoany ny alahelo. Fa sitrapon'Andriamanitra kosa nefa ny fitoerana ao maritra ao anatin'izany fahoriana izany fa fahotana zany satria mamono ny finoana. Fitaom-pamarana ry havana dia aoka samy ahery itsika, misy fotoan-tsarotra zay diavintsika amin'izao vanim-potoana izao. Ao anatin'izao fotoana izao tokoa no mampiavaka atsika amin'ny olona izao tontolo izao, fa na dia mafy ara ny fiainantsika zany olombelona dia maiza mifaly mandrakariva, ka dia mampahery atsika ny fiadanany tompo aneo amintsika tsirary avy aoka samy aritra ny tenin'Andriamanitra. Amen. Vavaka isika misorinao z'Andriamanitra afaka mifampizary zany teny zany, dia reo fanamasin'ny asa ao anatinay amin'ny alalan'i Jesosy Tompo. Amen. Dia mametraka ny veloma mahafinaritra ao antsika tsirary avy ary fiadanany tompony ho amintsika rehetra. Veloma tompoko.